Zay ny makasika an'iny fa feno 70 taona ny trano mpiantohana aro ary tsy tambisaina ny zava-bita tao anatin'izay eo amin'ny lafin'ny fiantohana isan-tsokajiny izay sahaniny. Nankalaza izany tsingeritaona izany tamin'ny fomba manetriketrika ny fianakaviam-ben'ny aro androany teny Ambohimalaza. Aro avy hatrany ary ny sary. Miavaka ny taona 2014 ho an'ny trano-mpiantohana aro satria raha somary nitotongana mivokatra tamin'ny tany aloha dia nahitana fiakarana songadina kosa izany nandritra ny taona 2014. Nanasongadina izany ny tale jeneralin'ny aro Andriamatoa Andriambahiny Patrick raha nanao tatitra ny zava-bita tamin'ny taon-dasa sy nampahafantatra ny andraikitra miandro ny orinasa ho an'ity taona vaovao ity. Manaraka izay ny fotoana 2014 dia ofena fotoana ny trano-mpiantohana ary ny vaovao mahafinaritra izany satria raha olobe tandresana efa fotoana izany dia ao anatin'ny tanjaka tokoa ao anatin'ny efa. Raha ny trano-mpiantohana kosa nefa ny fanantenana fakatiavana sy ny fahendrena ny fahafanana izany trano-mpiantohana izany. Ka amin'izay mahavoaloha ny somary koa trano-mpiantohana avo eo amin'ny sehatry ny fiantohana eto Madagasikara izay dia anohetsika izay. Ireo olo manan-kaja rehetra nanome voninahitra amin'ny fotoana toy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana na koa ny tale jeneralin'ny tahirim-bola-panjakana izay nisolo tena minisitry ny vola sy ny teti-bola dia samy naneho fankasitrahana amin'ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny aro izay nanao ny ainy-tsy ho zavatra nahazoana vokatra tsara ho an'ny orinasa izay nahatratra indrindra ny 70 taona nijoroany. Izany fankalazana izany indrindra no fotoana nanolorana ny mari-boninahitra sy mari-pankasitrahana ireo mpiasa mendrika ao amin'ny kompania mpiantohana aro.